Rabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sara avy amin'ny zanabolana misy an'ity rindraona hitantsika ato atsimo Madagasikara ity manalefaka ny tsioka ny varatrazana ny rivotra avy any atsimo atsinanana izy io ato anatin'ny 3 andro ho avy ka vokatra io dia omaina aloha amin'ny ankapobeny ny andro misy ny zavona vao maraina ho an'ny havoatany miakatra ihany koa araka izany ny maripana ambony indrindra saika manerana ny nosy indrindra ho an'ny ilany andrefany Madagasikara iny satria dia mety misy tonga hatrany amin'ny 7 degré celsius ny atitany andrefany nosy iny. Ny toetry ny androntsika ho an'ny rapisoary vao maraina dia isy ny zavona amina toerana sasany amin'ny havoatany sy ny atitany atsinana Madagasikara mety olalovana tany ivindraona hatrany aloha ny faritra Savasy, ny faritra Ambatsoary, ny faritra Naranjorofo, ny ambiny kosa dia maina tanteraka ary ny masoandro no saika ivatoerana na ho an'ny rapisolakany dia mbola mety ahitana tany ivindraona mandalo hatrany aloha ny faritra Sava, Ambatsoa sy ny faritra Naranjorofo. Ny ambiny kosa dia anjakany masoandro amin'ny ankapobeny raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny rapitso izay eo amin'ny 9 degré celsius eo ny ambany indrindra tatsika any amin'ny faritra Havoakanay ary mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 18 degré celsius ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Havoakanay iny hatrany ho an'ny morotsiraka atsinanana kosa indray dia saika mandidina ny 20 degré celsius eo izay akoatry ny any amin'ny faritra Sava zay mahatratra 20 degré celsius aloha zany ny voavinavina amin'izay rapitso izay ny morotsiraka andrefana kosa indray dia misy tonga hatrany amin'ny 20 degré celsius ho an'ny morotsiraky ny faritra Melaky. Ho an'ny toetry ny andro kosa indray ary ny talata mbola mety isavona hatrany ho an'ny atitany Madagasikara iray manontolo amin'ny maraina be fa misava moa izay dia ny masoandro indray no ivatoerana toy ny any amin'ny faritra sisa akoatry ny faritra Savasy, Ambatsoa ary ny faritra Naranjorofo izay mety ahitana tandrifindraona mandalo hatrany aloha zany amin'ny maraina sy ny takariva fa ny atoandro kosa dia mety maina ihany ny toetry ny androntsika any amin'ireo faritra ireo. Ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny talata izay saika miakatra hatrany aloha izay maripana izay ho an'ny havoatany 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ary mahatratra hatrany amin'ny 30 degré celsius ihany koa ny maripana ambony indrindra any amin'ny morotsiraka atsinanany nosy ny any amin'ny ilany andrefana dia mahery ny 30 degré celsius avokoa ny maripana ary ny morotsiraka dia manodidina ny 30 ka hatramin'ny 70 degré celsius fa ny atitany kosa no mety mahatratra hatrany amin'ny 70 degré celsius izay maripana izay ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny. Amarantsika ny fandarana ary ho an'ny alarobia mbola maina tanteraka hatrany aloha zany amin'ny ankapobeny ho an'ny faritra maro saika manerana ny nosy akoatry ny distrikany maro antsetra izay mety ahitana tany ivindraona mandalo indraindray ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alarobia izay mety tonga hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny faritra Havoakanay ary ny morotsiraka atsinanany nosy dia tsy dia misy ny fiovana 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ary ho an'ny morotsiraka atsinanana kosa 30 ka hatramin'ny 17 degré celsius izay maripana izay ny météo tamin'ity an'io ty ary rapiziray fotoana manaraka veloma to. Mampiena ny fahitana ny eny amin'ny apaka ny fisian'ny zavona izany hoe manelingela ny fahitana. Mampidi-doza izany ho an'ny sehatra ny fitaterana sy ny fifamezivezena. Raha tsy tafita mihoatra ny 2 kilometatra ny fahitana dia zavona ny fiantso azy. Raha mazavazava kokoa izany hoe mahita mihoatra ny 2 kilometatra isika dia zavotany no iantsona azy. Raha mivangongo be dia andian-javona. Inona avy ary ny tokony atao rehefa misy ny zavona na ny andian-javona na ny zavotany. Ho an'ny mpamily eny amin'ny lalana, lalam-kidana na ny lalam-pirenena mba hisorohana amin'ny lozam-pifamoivoizana ary rehefa misy zavona dia malina trany mandehana mora, ampirehety foana ny jiro manokana na ny feu anti-brouillard. Aza tomorina ny fiara eo alohanao, manaraka tsy tapaka ny vaovao momba ny toetry ny andro. Ho an'ny mpandeha an-tongotra, ataovy azo antoka ny fahitanao, mahaelo rehefa miampita arabe, tsy mijorojoro eny amoron-dalana, manao akanjo tara-pahazavana mba ho hitan'ny mpamily, manaraka tsy tapaka ny vaovao momba ny toetry ny andro. Samy mailo.